Fahadisom-panantenana tanteraka ihany koa moa izany ho an'ny Saint-Michel LGK plus tamin'iny taorinan'iny lalao omaly tetsy Mahamasina iny efa tafita tokoa ny Saint-Michel atao anatin'ny minitra maromaro saingy izay nampidi baolina tokana ho azy ireo nanasala anisa indray ry zareo avy any amin'ny Saint-Michel United avy atsy nosy Seychelles izany manome ny heviny ny fahitany an'iny lalao iny ary koa ary ny mpanazatra ny andany sy ny ankilany teo ihany koa ny mpilalao malagasy roa dia Gladison sy Jimmy Radafson. Za zany hoe ny lesika anay zany efa matetika zany le amonoan'olo baolina aminay le irerakely no any défense centrale anay hoe tsy mifanaraka efa misoety raiky dia tokony manao couverture na raiky zay indrindra zany hoe hitako hoe matetika ampidiran'olo baolina na tany Seychelles zany dia ohatr'izay fa nanampidiran'olona baolina ta mitoy amin'ny baolina kitra ho an'ny Gladson baolina kitra zao mbola mimpandiniana anazy mbola mandinika anazy Nous sommes venus ici pour chercher la qualification. Même si c'était difficile, on sait on peut qualifier. On est qualifié, on est tous très contents. On sait que ce sera difficile ici. Alors on a fini notre application sur l'attaque rapide, c'est contre l'opponent. Et c'était vraiment difficile. Et à la fin du jour, on a eu la chance dans les tirs au but et on est sorti victorieux. Comment trouvez-vous l'équipe malgache? C'est une très bonne équipe. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance. Mais au contraire, tant que j'aime mettre sous-estime les ispa, que c'était na camisté na adversaire mitsy. Ina tena olana tena tonga andetrana On en est après le deuxième but nous avons déconcentré kely hoe efa mieritreritra hoe efa mandresy efa mbola tsy vita le vol. be dia be koa milomilona misy erreur-na coaching ve taraiky vao nampidirina vo tonga dia deuxième mi-temps nampidirina boxy ihany efa tactique zany vo be tsy mahavita 90 minutes izy vo lasa mitombo complémentaire izy. Ny tombony alay ngamba dia samy nanomana zany fa ohatrany hoe zay koa zany tsara fanomanana kokoa zany satria fahitako azy ao zany dia ohatrany hoe namavain'ny mpanazatra namavain'ny gasy tanteraka mihitsy zany fisian'ny Seychelles surtout fisianay gasy manohana zany équipe Seychelles zany namavain'ny zareo tanteraka zay natonga anay nanomana be zany.